kizara fa soavana ho anao tsy ho avelatsika hitsakatro ny fahavalina amin'ny tontolo ty averiko indray tsy ho avelatsika hitsaka intsony ny fahavalina reto amen satsi amen ny fahantrana tsy mahazo miaraka aminao tsony amin'ny tontolo ty zao ihany ny fantatro ianonareo tsara ianonareo tsara ola teo tsy izy fahafatesana eo amin'ny akonanao amin'ny tontolo teny anarany Jesosy halleluia izy andresy lahatra an'izany izy avy areo zao Jesosy resy lahatra tia ianao amin'ny taona ity amin'ny taona ity eo amin'ny voniako onako tsy fahafatesana zany ny fanahan'ny accident reseko androany millosa maty raviny miaretina mampodidozy miaretina mitaizy reseko amin'ny anara Jesosy angatahako anao hitsakana dia tena anao reseko amin'ny anara Jesosy hitsako amin'ny anara Jesosy voalaza ny baiboly eto efa nomena fahefana anitsaka ny anarana sy mainko ary andesiny aretanana fahavalo noho izany ny aretina mampodidoza rety reseko amin'ny anara Jesosy resiko ny fahefana resy anao satana ny fahefan'ny aretiny ny fahefan'ny accident tsy akasika ny akonako zany amin'ny anarany Jesosy reseko ny fahavalo rety ny fahefan'ny fahafatesana ny fahefan'ny fahafatesana reseko zany androany Jesosy io tsy izy fahafatesana zany amin'ny akonako azoko reseny zany fahavalo zany amin'ny anarany Jesosy reseko zany efa nomenao fahefana misaotra tompo amen tovy alleluia mafy zany mazaho toerana oia matsy anao voadinga anao ny aretina amin'ny taona ity raha lasina mafy voadinga anao ny aretina amin'ny taona ity tsy ho fatiny aretiny zany ianao tsy ho ampijaliny ny aretiny zany ianao tsy ho fatiny accident zany ianao fa valo resireny ny akonanao dia ho arovan'Andriamanitra amen satsy amen amen satsy amen amin'ny anaran'i Jesosy ny ilazako an'ity teny ity amin'ny anaran'i Jesosy ny ilazako an'ity teny ity ekeko fa ho any an-danitra ianao raha lasina bavy ho any ianao raha hiala eto ny akonanao raha hiala eto ambonin'ny tany ho any daholo amin'ny anaran'i Jesosy fa za mino za mangataka amin'i Jesosy ho arovan'i Jesosy ny akonanao amin'ity taona ity mba mety aminao ve raha mbola miriary miaraka amin'ny zanako hotely menada ianao amin'ity taona ity tena mety aminao ve zany ho tanteraka aminao zany raha lasina mba malala ho tanteraka aminao zany asa matahotra ianao ho resy tanteraka ny herin'ny fahavalonao amin'ity taona ity satria tsotra ihany izy fahefana homen'Andriamanitra anao izy inona hoe azafady ho any an-danitra ianao ho voavonjy ianao andovan'ny fiainana mandrakizay ianao fa melohany atongavanao any ity taona 2019 ity no taona amirapiratra indrindra eo amin'ny fiainanao ampamirapiratra anao indrindra hiakaranao any amin'ny dimension supérieure averiko indray mandeha hiakaranao any amina dimension supérieure mety aminao ve zany amin'ny anaran'i Jesosy no ilazako anao ilazako anao sy ny akonanao ary ny tokantranonao tsy ho tezainy ny trosatsony anao amin'ity taona ity tsy ho tezainy ny fahantrana intsony anao amin'ity taona ity averiko indray mandeha tsy ho tezainy ny fahantrana sy ny trosa intsony anao mitsangany anao azafady hitsaka tsao ambany faladi ny fahefan'ny trosa hoe ny fahefan'ny fahantrana ny fahafan'ny tifapina ny fahantrana rehetra hitsako amin'ny anaran'i Jesosy hitsako amin'ny anaran'i Jesosy hitsako amin'ny anaran'i Jesosy ny trosa rehetra ny fahantrana rehetra ny alahelo rehetra tsy mahazo miaraka amiko tsy mahazo miaraka amiko na 4 million na 4 milliard tsy mahazo miaraka aminao zany amin'ity taona ity
itsao amin'ny anaran'i Jesosy, itsao nomen'Andriamanitra fahefana ianao. Anitsaka ny herin'ny fahavalo, anitsaka ny herin'ny fahavalo, itsao ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Itsahana izany, itsahana izany ny tsy fahabiana rehetra, ny fahafahambaraka ara-bola rehetra, fahafahambaraka amin'ny fahantana rehetra. Tsy maintsy afaka izany, tsy mahazo mamatotra anay intsony izany. Jesosy malalao, hitsanganao amin'ny fiainana vaovao zay 2019 ty, hitsanganao amin'ny fiainana vaovao zay, hitsanganao amin'ny fiainana vaovao zay, hitsanganao amin'ny fiainana miakatakatra tany izay, miakatakatra tany izay. Misaotra indrindra tompo. Amen. Ianonareo mazao plasy. Ony voalaza am-baiboly manao hoe minono mpaminany ianao dia ho ambinina. Ataovy amen zany. Izay rehetra lazaiko eto androany tontolo andro, mino ianao dia ho tanteraka aminao zay rehetrarehetra olona zay naito. Misy anabavy nanatonato eo nanome bonany aho dia zao ny teniny: pastera, zaho izy ilay vehivavy niresaka taminao iny hoe nisy namaky ny tranoko. Dia zao pastera ny teninao tamiko izy hoe honeran'i Jesosy ho avy roeny varavakely ho zany rehetrarehetra zany. Halleluja, halleluja, halleluja. Tanteraka tamiko pastera ny teny rehetrarehetra nambaranao tamiko. Noneran'i Jesosy avy roeny. Tsy haiko moa le nytenen'ny anankidimy teo, nisy anankiray very ozy izy, fa noneran'i Jesosy anankidimy zao. Tele anay anankiray very, noneran'i Jesosy anankiroa. Nahazo ba io zay, nahazo salon, nahazo rehetrarehetra. Le teny nambaran'ny pastera rehetrarehetra tamin'iny hoe honeran'i Jesosy navita trano zay. Tanteraka aminay zany pastera amin'izao fotoana izao. Dia ilaza aminao aho izay rehetra lazainy eto ho tanteraka eo aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hoy amantsy anao manao hoe ho any ambany faladianao, satria baiboly no milaza an'izany eto. Ino rehefa nomeko anao ny fahefana: anitsaka amin'ny menarana, anitsaka amin'ny mainko, ary andresy ny hery rehetra ananany fahavalo. Ary anina hony izy? Anitsaka amin'ny menarana sy mainko ary andresy ny hery rehetra. Inona ny herin'ny fahavalo? Fahantrana, trosa, faharavana, alahelo, fahafahambaraka. Hoy amantsy anao amin'ity daty nandroandroany ity, iova tanteraka mipetry ny fiainanao raha lasana bamalava. Alleluja, alleluja, alleluja. Rehefa avy eo tsika, satria hoy aho mandritry ny efatra herinandro no anatanterantsika n'ity seminaire ity, iresaka momba ny fahefana. Satria ry havana dia zao, ny olona manana fahefana rehetra dia matanjaka daholy. Ny olona manana fahefana rehetra dia manana hery daholy. Tsy mahita olona manana fahefana zany ianao ka malemy, fa ny olona manana fahefana dia matanjaka ary manana hery. Maninona hoe? Efa nazavaiko tamin'ny tele ty, jereo ohatra hoe général anankiray na fotsy volo ohatrany ahoana io général io, na mety efa tratry ny AVC izy ka mitondra tehana, ka mbola eny aminy ny kitana, dia zay miaramila rehetrarehetra mahita azy manao inona daholy? Jery atsika daholy. Ary raha manana fahefana io lehilahy io, na mitondra tehana azy ka miteny miaramila anankiray hoe ndana tofiro, alefaso mibomba mandatsa-dranomaso, dia tanteraka sa tsy tanteraka? Manana hery ny olona anankiray manana fahefana. Ny olona anankiray manana fahefana dia manana hery. Mety mahita patron anankiray ianao, ny patron ndraindray a tsy voatery araky ny heritseretantsika azy ny patron hoe olona lavaranjanana dia bota be, fa misy patron fohy kely, pota kely izy, fa izy iny
patron ary eo amin'ny fahefana amin'ny orinasa. Fa lazaiko aminao fa na olona ngeza be ohatrany ahoana ary ka mpiasany ao voabaikony sa tsy voabaikony? Voabaikony. Satria ao amin'ny fahefana na firy kilao lanjany olona io, na manahoana diplôme ananany ka hito ny directeur, hito ny patron, dia izy no afaka mibaiko. Ny olona manana fahefana dia afaka mibaiko ary manana hery. Maninona moa ny kristianina? Maninona ny misy kristianina mampalahelo? Maninona ny misy kristianina mampalahelo? Misy kristianina mampalahelo satria izao ny antony: tsy fantany ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy, tsy fantany ny toerana misy azy. Izany no mahatonga azy hoe mampalahelo. Dia inona ny ataony rehefa mampalahelo izy? Mitaraina. Pastera, mijaly ampahorin'ny vatiko. Za misy fotoana rehefa lava loatra ny fitarainan'ny olona, tonga dia faranako borikeo azy andresaka zany fa aloha anao metrako tanana, aloha anao tonga dia délivreko, aloha tonga dia vavahako. Raha lasena bavy mieritreritra hoe tsy fotoana hitarainanao tsony ity 2019 ty raha lasena bavalany. Mieritreritra hoe ary mino an'izany tsisy fitarainana andalo aminao tsony amin'ity 2019 ty. Enonao tsara, ivadinao be loha, ivadinao mafy loha, ivadinao ohatra ny eritreretinao ohatra amin'ny biby io, ivadinao mampijaly io nandritsy ny 5 taona ny fanambadiana ity 2019 ty, itsy mbadia ny tantara tanteraka. Enonareo ranabavy, andray fahefana ianao androany. Averiko indray mandeha fa ohatrany tsy midona tsara zany amainanao zany. Andray fahefana ianao androany. Io vadinao mampijaly, mampitaraina. Ao ambadiky ny fahefana zay raisinao eto androany. Ao ambadiky ny fahefana izay ho raisinao eto androany. Tsy afaka miampijaly anao tsony raha latsana bavy malala io. Amen na sa tsy amen? Amen na sa tsy amen? Efa nyteneko teto, oviana ny toran'iny teto. Inona moa no mahatonga antsika ny vehivavy ampahorin'ny vadiny? Na dia efa vonono ny vadiny ary, daroan'ny vadiny, tondrahan'ny vadiny rano mangotraka, dia tsy miala ao atokantrano. Za aloha miteny aminao ranabavy rehefa tena tsy zakanao kosa le daroko azy totondro sianina, tokony hiala ao ihany ianao. Amen na? Rehefa tena mafy loatra. Za rahalahy tena miteny aminao tsy mahasoa anao no mamono vehivavy. Alleluia. Tena rahalahy, tena sarim-bavy ianao ary kanosy ianao raha vehivavy ny resinao. Rehefa mery rahalahy zay asiana, tena zay za tena lanina tsara ianao rahalahy. Amen na sa tsy amen? Raha tena mafy be zaka asiana tonga menina mafy ranabavy zany sarim-bavy ianao rahalahy. Raha vehivavy mba resinao, raha vehivavy mba asisinao ny tontolo sy ny daka ao, sarim-bavy ianao. Tsy lehilahy ianao, kanosy ianao. Na ianao mpijery tele io rahalahy, kanosa sarim-bavy ianao rahalahy. Tovy alleluia mafy sady. Vehivavy mba resinao, vehivavy mba resinao, kanosy ianao. Alleluia. Zay asiana raha mafy be. Alleluia. Sa hoanao zizy ianao ao za misy mamety avantaniny ahoana koa zany tenin'ny paster zany zaniko. Alleluia. Ranabavy misy fotoana ianao tokony miala ao anao rehefa tena mafy loatra amin'ny mahazo anao. Fa inona moa no mahatonga anao tsy miala ao? Satria arangaranga amin'ny vadinao foana fa any amin'ny vola. Hoaizy eo ty ravanina ty amiko any amin'ny vola e. Dia io fa miafy velona ao. Ranabavy itsy mbadiky zany tantara zany amin'ny tontolo ity. Tsy afaka ampijaly anao tsony ny vadinao. Amin'ny anaran'i Jesosy hoy amatsenao, raha i vola io no ampifilafilainanao lavo zao, isy loharano manomboka amin'izao sekondy zao, loharano-panambinana, loharano-pitahiny, ny vola tsy afaka ampijaly anao zany iny tsony.
teneniko zany amin'ny anarany Jesosy ho alan'Andriamanitra any amin'ny vaty loatra ny loharano zany dia ho afirana eo aminao zany amin'ny anarany Jesosy. Eto aminao ve zany ranabavy enonao teneniko ty ho aho ianao tsy mbola niasa tamin'izay na olombelona anao ka ranabavy 20 taona fanambadiana anao zao zatra ny tehatra amin'ny vadinao zatra ny tehatra taminy aza matahotra anao fa isy lalam-bola tsy takatry ny say ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zao fotsiny angatahako aminao aza manaiky fony ny toetsainao hijaly aza manaiky ianao hijaly aza manaiky ianao ampahoriana lavo zao aza manaiky ianao iainao anaty fangirifirina lavo zao manaiky androany misy fahefan'ny lanitra ho raisinao androany isidina hoe azafady izy fahefana avy any an-danitra fa hitanao mahatonga anao ampijaliany ny olo io anao tsisy fahefana tsisy inona hoe tsisy fahefana ianao zany mampijaly anao daholo ny olona rehetra zay raha lasanabavy voninahitra ho an'ny tompo tsisy nizaniza afaka ampijaly anay zany tsisy ninina afaka ampijaly anay zany tavanainy zany ny olona ambony haleluya teo aloha teo zay no ampitahorin'ny olona foana fa sao zay ohatrany efa mba ohatrany efa zay e amen. Satria hatramin'ny olona ambony ary mba efa ohatrany tsy mety amin'ny fiainany raha tsy eo ianao amen. Ohatrany manomboka mila anao daholo ny olona rehetrarehetra manomboka tsisy zavatra mampahory anao zany ohatranay zany tsy azo ny aretina mpahoriana zany raha lasana bavy tsisy tosa afaka mampahory tsy mampijaly anay zany zay tsy mindram-bola any amin'ny banky na ny ariariary ary tsika tsy mitady volany ary tsy mindra nany amin'ny anarany Jesosy. So noho izy amin'ity taona ity tsisy ranomaso raha ampijaly anao tsisy fahoriana ampijaly anao tsisy fahantrana ampijaly anao tsisy tosa ampijaly anao hoe ho ambany faladianao reny rehetrarehetra ireny. Ianao zao zay mino rehetrarehetra androany zay mino rehetrarehetra androany etsika mitsy ny lanitra iray manontolo tenao zavatra foananao. Ianao zao mety teny anao manao hoe za nge pastera tsisy baky za tsisy diplôme za tsisy an'izao e za nge tsisy vola e za ne tsisy fond e tsisy raha mba manana fond na dia raha etsara tafavoaka za dia milaza aminao ny fiainanao androany 5 janvier tsy maingy amin'ny fond tsy maingy amin'ny vola tsy maingy amin'ny ninoniny tsy maingy amin'ny diplôme tsy maingy amin'ny bac ny fiainanao androany miaingy amin'ny fahefana avy any an-danitra ataovy amanina raha rehetra laty amin'ny varinao miainga amin'ny fahefana avy any an-danitra miainga amin'ny inona hoe ny fiainanao androany izy teneny eo nilanao tsy miainga amin'ny diplôme hoe tsy miainga amin'ny fond hoe tsy miainga amin'ny vola tsy miainga amin'ny zava-misy miainga amin'ny fahefana zay omen'Andriamanitra anao hoe alleluia 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 alleluia. So noho izy fahefana tsy taka ny ananan'ny olona rehetra ny an'ny olona rehetra ny raha manana fahefana aza dia zao hoe fahefana avy any amin'ny filoham-pirenena no mba fahefana ananana raha manana fahefana izy dia fahefana avy any amin'ny patron fahefana ananana raha manana fahefana izy dia fahefana avy any amin'ny lehibe ny fahefana ananana fa hoe amatsy anao andray fahefana ianao androany ary fahefana avy any an-danitra fotsiny fahefana omen'Andriamanitra anao. Alleluia ave zany alleluia ave zany alleluia ave zany andray hery ianao androany raha lasana bavy malahy andray fahefana ianao androany jerenareo tsara ny fahefana rehetrarehetra tompoko dia zao ny olona manam-pahefana tsy hoe manam-pahefana fotsiny fa araky nambaraka teo manana hery izy inona hoe voalohany ananany faharoa manana voninahitra izy inona faharoa e ny olona rehefa misy fahefana misy voninahitra ajain'ny olona marina sa tsy marina zany marina sa tsy marina zany ataon'ny olona hoana hoe ny olona manam-pahefana ajain'ny olona raha mahita commissaire ianao ny an-tanànanao ajain'ny olona sa tsy ajain'ny olona satria misy inony ny be ny tanàna ataon'ny olona inony satria misy inony lehibe ny district ajain'ny olona satria misy inony
misy voninahitra ny olona misy fahefana na dia ataoko hoe mpitsara ary izy dia ajain'ny olona izy satria fantatry ny olona fa misy inony fa vao mahita azy ahoana maître ary ataon'ny olona maître izy satria misy inony fahefana ny olona misy fahefana dia miarahana voninahitra ohatranay zany zao ohatra vavaka ho amin'ny marary manoka démonie zay dia voloroanay tsy maintsy miala na tiany satana na tsy tia satana tsy maintsy miala tavamenza mametsy tanana ho amin'ny marary zay io raha olona tsany omaly a nandeha ny atsena tena analakely zay omaly nisy zavatra nijerena kely zay tena analakely tao amin'ny tao beririka tao dia nisy anabavina anatona paster tsy maheno mihitsy nysofoka anakorozy izy dotodoto be mihitsy dotodoto be izy amin'io otsena tena tsy maheno mihitsy doto be kasihako indray mandeha fotsiny tonga izy zay naheno halleluia zay fa naheno halleluia tena mahafinaritra sa tsy mahafinaritra zany ozy izy ianao vao kasihako indray mandeha fotsiny tamin'ny herin'ny androany nisy anabavy niresaka tamiko nanao délivrance be teto tamin'ny herin'ny androany le zavatra tany anaty kibo reny hoe hipotsaka tena narary paster zavatra mivaingana be ohatrany iny izy tao anatin'ny kiboko tao anatin'le délivrance be tonga dia ohatra nisy rivotra mivoaka be zany ozy izy tany amin'ny lalanjaza dia tonga dia salama ny ena tonga dia afaka toeriny eo ataovy halleluia mafy zany zany ny atao pouvoir inona ny anarany zany hoeka fahefana zany ary ny olona rehefa manana fahefana ajain'ny olona sa tsy ajain'ny olona ohatrany mba mahatsapan'izany a zay a ohatrany mba rehefa mandeha ny ananonaniny eny ohatrany rehefa mba mitondra tomobilaka zay polisy mahita anao ohatrany mba somary mba ohatrany manao kely an'iny daholo zay halleluia ajain'ny olona satria misy iny tsy anao ve tsisy fahefana dia izany anajanao eo rehefa tsisy fahefana ianao izany anome voninahitra anao tsisy manome voninahitra anao zany ny olona rehefa misy fahefana tompoko manaraka mivola amin'ny karena manina hoe tsy mahita olona zany ianao ka manana fahefana ka mahantra fa ny olona manana fahefana rehetra manina daholo hoe manambola ty manan-karena daholo marina ve zany ry havana sa hoe olona manam-pahefana izy ny tsy manam-bola mba manontany sa kely hoe manam-pahefana nefa tsy manana ohatra hoe izy tsisy filoham-pirenena manana fahefana sa tsy manana manatra sa manan-karena premier ministre manana fahefana sa tsy manana hatramin'le polisy eny an-dalany reny ary izy kely skilina kely ohatrany tolakatsaka ny angezany fa izao manana barety anankiroa izy sakana n'le camion be remorque be le mpitondra remorque be reny mijanona sa tsy mijanona mijanona sa tsy mijanona ary vao mijanona dia inona hainareo le mandeha satria izy misy inona ny olona misy fahefana manana inona manam-bola ny akamaroan'ny olona manana fahefana manan-karena ary manam-bola daholo inona zany ny mampahantra ny kristianina inona zany ny mampijaly ny mpino inona zany ny mahatonga mpino ampijaliany ny fahavalony inona zany mampitomany anao ranabavy inona mampitomany anao ora laka fantatro fe aiza ny problème anao aiza ny problème anao ry tanora aiza ny problème anao ray aman-dreny mampijaly sy mampitomany anao andreo aiza ny olo anao mba fantatro ve mahatonga anao mitomany misofrira lava tena mikonetaka lava dia tena ranomaso lava ampijaliany rehetrarehetra zay zavatra rehetratreo mampijaly anao daholo na vady na vola na ny havana na tsy nanakanina na mampitomany anao daholo mba fantatreo aiza ny olana dia amin'ity toroteny androany eto ty ary ny vahaolana ivoaka eto anao androany miaraka ny fandraisana tsy fahefana anao androany ataovy alleluia raha resy lata amin'izany anao miaraka amin'iny ianao miala eto androany hoe miaraka amin'ina hoe zavady izy teneniny onila anao miaraka amin'ny fahefana amivoaka eto androany amen na satsy amen amen na satsy amen efa nanyray fanapa-kevitra ary efa asa ny teneko teto izy ty
fa amin'ny taona 2019 iny ho an'ny Europetsika, ho an'ny Frantsitsika. Ataovy aleluia mafy. Teo amin'ny efa taona teo eo zay, nefa nitenenako an'izany foana teto hatrany amin'ny 2014 sa 2015 no efa nisy an'ilay vina manao andana torony filazantsara hatrany aparantany. De nanambara teto foana hoe hiaingitsika fa tena tsy tafanga satria ny antony de zao nandinika foana hoe Jesosy dia ahoana nefa ny atao, dia ahoana ny atao raha andeha ho an'ny Frantsa hitoroteny ihany. Za manko ireo olona raha zany andeha ho an'ny Frantsa sy any Eropany a tsy gasy no toriko teny ihany. Tovy aleluia mafy zany sy lahy tamin'izany ianao. Za tsy hitoroteny amin'ny gasy zany a, ny ava zany ho alehako antsy. Halleluia. Ry zareo Allemagne, ry zareo Canadienne, amen, Frantsay, ry zareo Suisse, ry zareo Espagnol, raha andeha ho any a tsy ny gasy kely 20 any andeha anaovako fotoam-bavaka any. Za mila mahita vazaha mibebaka, mivavaka ary mivafo ary manolo tena feno an'Andriamanitra. Tena amen zany. Nomen'Andriamanitra ny teny taloha farany taona teo hoe ombanao aho. Halleluia. Tena iangy ty vao tena iangy a. Amen na tsatsa amen. Enonareo tsara raha zay ty baiboly ty tsy ampy hoentinany. Vao niresaka tamin'ny olona avy any andafy teo tamin'ny maly fa ny 90% ny Européenne na 80% farafahakeliny dia antikrista daholy, tsy mino an'Andriamanitra. Manino hoe de zao ny tenin'le olona tany miresaka tamiko, le zavatra iainanay aty mihitsy pastera ozy izy no mahatonga ny olona tsy ino an'Andriamanitra. Le zavatra iainana mihitsy mahatonga ny olona miteny hoe tsy misy zaky ny Andriamanitra zany. Le zavatra iainan'le olona zolona mangin'Andriamanitra satria nisy fotoana nieritreritra hoe rehefa tena misy fotoam-bavaka any de andeha ho any a de mba asainy zareo any a de zolona mangin'Andriamanitra andany ianao makany, ianao mihitsy ny mamaky lahy any. Ataovy aleluia mafy zany. Fa izao no izy hiaraka amin'ny fahefana ianao any. Amen. Efa natorona naseho an'Andriamanitra daholo ny zava-nisy tany aloha nomba an'Andriamanitra, nampisehoan'Andriamanitra hoe tahaka izao daholo nefa nombako anao, tahaka izao daholo nefa nombako anao, tahaka izao daholo ny zavatra efa nataoko anao. Inona ny matahotra anao, mampatahotra anao andeha ho any hiaraka aminao aho. Ary ny akamaroan'ireo vazaha reo dia manana aretina tsy sitrapanafody. Be da be vazaha efa mivavahako teto Antananarivo nanatona tao ambany tao, be da be vazaha, fa ny akamaroan'ireo vazaha reo dia tratrana aretina asana devoly. Fa io mahavarina ary havana, voaka siny re mandeha ary vavaka iny re mandeha tonga dia manjavy no aretina sy asana devoly mahazo andreo io. Alleluia. Izao no nampaherezan'Andriamanitra aza misalasala makanisany irahany ianao anerana izao tontolo zao. Amen. Zany nampaherezan'ny tompo aho. Fa hiaraka amin'ny fahefana tsy baiboly fotsiny. Ny vazaha manko raha hotorinao teny sy verse eto tsy mino an'izany reo, fa rehefa mahita izy hoe niala ny enina tany amin'ny klinika, niala ny enina tany amin'ny hôpitaly, niala ny enina tamina fitsaboana tsy hitrany, maheno ary tsy maintsy horehany. Misy pastera avy any Madagasikara ony tonga eto Frantsa eto. Ataovy aleluia. Tsy salasala tsika hitoro-teniny marina amin'ireo.
efa naseho an'Andriamanitra fa ny vazaha rehetrarehetra zay mangetaheta eo ho afahan'Andriamanitra ro tahin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Rahalahy sy sainabavy malala, tsisy zavatra atahoranao rehefa eo aminao ny fahefana, rehefa eo aminao ny fahefana. Tenenao am'izay ny eo nilanao, tsisy zavatra atahoranao rehefa eo aminao ny fahefana. Ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia zao a, ahoana ny atao mba azahoana an'izay fahefana izay? Zay ny fanontaniana mipetraka androany. Ahoana ny atao mba azahoana izay fahefana izay? Zavatra anankiray ihany ry havana, ndova kitsika ny ato amin'ny Matetiko fa 10:20 ovakeko eo amin'ny 9:20. Matetiko fa 10:20 9:20. Efa haitsika zany ten'Andriamanitra zany. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka naplaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanatona ilaina ny ray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta 5 no nomena natolotra ao aho, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky, natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko anapakany be. Natoko taminao ni dia ahoana? Midira ho amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary no nanatona koa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 no natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky, natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendrena ho mpanapaka amin'ny be. Natoko tamin'ny kely ianao dia manino hoe? Ho tendrena nina hoe? Tendre manapaka ny be. Midira ho amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho nanatona kosa ilaina ny ray ny talenta iray dia nilaza hoe tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja any amin'izay tsy namafajanao ary manangona any amin'izay tsy nahanafanao, dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao aho tao amin'ny tany, indry lasanao ny ianao. Ary ny tompony namalaka nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy fanahy sady malaigna, efa fa izay tsy manana kosa na dia izay kely ananany azy dia ho alaina aminy. Ary arrio any amin'ny maizina izy any ivelany, mpanompo tsy mahasoa, any no isy ny fitomaniana sy ny fikisoanivy. Amen. Ianao nareo a, jereo io tantara io. Nanao fanoharana Jesosy teto, ary le fanoharana dia hoy izy hoe, natoko tamin'ny kely ianao izy dia hoany anapaka ny be. Ny faminaniana ny men'Andriamanitra antsika amin'ity taona 2019 ity dia tsotra ihany, hiakatra amin'ny avo ambonimbony kokoa. Hiakatra izy mazava ty amin'ny avo manahoana hoe ambonimbony kokoa. Hiakatra antsika raha lasaina bavy malala any amina avo ambonimbony kokoa, anapaka ary anana fahefana, anapaka bebe kokoa. Anana fahefana nina hoe avereny kely zava ty, avereny farany hoe anapaka bebe kokoa. Hoy Jesosy, natoko tamin'ny kely ianao dia atao ahoana? Ho tendrena ninona? Anapaka amin'ny be zany hoe homena inona misimisy zany ianao?
fahefana misimisy ianao, omena fahefana misimisy ianao, satria natoko tamin'ny kely ianao dia hotendrena ianao anapaka ny be. Omena fahefana misimisy ianao, tena ianao zay ny onilanao, omena fahefana misimisy ianao sady tsy maharasika ny tanana zavatsy dia lazao tsara izy tsikitsika izy, omena fahefana misimisy ianao gauche droite mihitsy atao aza zafady atrany alinanao any koa aza tena any kely am'izay mihitsy sao dia matoritory izy, mena fahefana misimisy ianao amen sa tsy amen. Omena ino nahoana mo na tonga ny ireo mpanompo anankiroa reo, satria nisy anankiroa izy ireo no mena fahefana, fa le anankiray na ny kely ananana ary nanahoana nalana taminy, na ny kely ananana ary nalaina taminy, fa izay nanana fahefana nisinisy dia nomena hitombo bebe kokoa ny fanapahany, fa le kely na le fahefana kely nanana ary natao iny nosotomina tamin'le fahefana kely nananany. Taiza ny olana io anankiray io, ny olana io anankiray io dia zao ianao tsara ty fampianarany ty, tsy nampiasa izy manina hoe nomena fahefana izy, fa nanina hoe tsy nampiasa, nomena talenta izy fa nanina hoe tsy nampiasa, fa nataonina le izy naleviny naleviny naleviny. Fa inona ny secret-le anankiroa, nataoninona le fahefana na le talenta nananany, nampiasainy nampiasainy nampiasainy. Tena ny onilanao ho tanteraka aminao zany amin'ny tontolo. Amen sa tsy amen. Ianonareo tsara, izara roa ny mpivavaka amin'ny heritaona toy izao, izara roa mpivavaka eto amin'ny vahony oloko amin'ny heritaona toy izao, izara roa miavaka tsara. Ao ireo vao maika hitomany izy, ary teny izy manao pastera efa ela ny vavahako tato fa mijaly aho, mbola mampahory ihany vadiko, efa tena ela pastera efa vita batisa, efa taona zay na vita batisa tamin'ny promotion mamiratra pastera fa izao ampijalin'ny trosa, ampijalin'ny fantrana, ampijalin'ny tena zaososao mijaly aho. Izay ny zavatra hitranga amin'ny heritaona toy izao, izy mpino taky zany. Mino fa tsy hainao zay. Amen. Fa le mpino anankiray indray dia izao, namirapira ta pastera realizaminy 2019, niakatakatra ny fiainako pastera tamin'ny 2019, navita trano pastera tamin'ny 2019, nahatsangana zavatra goavana pastera, nivadiko pastera nitata-piangonanato, lasa mpivavaka daholo zao zay efa mianaka. Io sy tsy rovavolombelona amin'izay amin'ny heritaona ohatra zao, raha ianao zay dia manaova manina mafy. Alleluia. Ny secret an'ireo dia tsotra ihany, le anankiray tsy nampiasa. Ahoana hoe le anankiroa naninona androany amin'ny anaran'i Jesosy, melohany voana oto dia misy zavatra horaisina oto amin'ny tanana oto, ary ho ampiasainao zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Izy zavatra horaisina oto androany ralasena bavy, izy ny vonina andray an'izay, ary izy ny vonina ampiasa an'izay. Izao ny atao amin'i Jesosy, ny atao amin'i Jesosy azavaiko anareo, ny zavatra anankiray tsy ampiasaina dia maty. Ny atao amin'i Jesosy manao hoe fa ny zavatra anankiray ampiasaina dia maninona mitombo mitombo mitombo. Ny zavatra anankiray rehefa ampiasaina dia mitombo. Zany angery havany azavaiko anareo fa satria omen'Andriamanitra anareo zany fahefana zany androany. Ny olona variana indraindray etaony an'ry fiangonan'ny pastera heritiana olona marary io, etaony amin'ny vahony oloko dia mahavariana tokoa le vavahana tany akoron-drano io olona io. Vavahana taiza hoe tsy sitrana, vavahana tetsakady fotsy tsy sitrana, vavahana tetsy analakely
tsy sitrana nefa fiangonana samy miantso an'izy daholy miantso an' Jesosy daholy nentina tany andoharany fotsy tsy sitrana ny tsabona naizanaiza tsy sitrana noho ny tonga eto maninona tavana aloha mafy zany mba sakiana ampanangatanana iza taminareo reo no efa mpivavaka taloha ary efa nivavahana tany amin'ny toeran-kafa ianao fa tsy sitrana fa ny tonga tato ianao dia natsiaro afaka atsangany eo ny tananareo atsangany eo ny tanana izay natsapany zany ao fafao ny tananareo azavady hoe atany ambandriana any hoe ao fafao tsara hoe dia mitsangana hoe azavady mitsangana kely fa tsy maninona fa aza mihena atsahoady ary kamokamo velona be ohatra an'io ao fafao ny tananareo hoe halleloia asiana tehaka mafy zany raha latsana mafy vavahana tatsy nametrahana mpiandro tanana taroa ny antsona pastera tary tsy sitrana no ny tonga tato afaka fa maninona aiza ny sekréany fantatrao ny amin'ny pastera heritiana ny ampiasaiko foana za zao a enonareo tsara isan'andro isan'andro eto mivavaka ho an'ny marary mivavaka ho an'ny marary ary nanomboka tsamina pastera za dia karazan'le pastera tsy matory atoandro reny za karazan'le pastera tsy manao lasesta rehefa 12 atoandro za tsy karazan'le pastera le jerenareo aloha le hoe mihinakanina be foana tsakajanona nefa tsy mavita asa za karazan'le pastera na tsy mihinakanina azy dia mavita asa goavany reny raha lasanabavy amen za karazan'le pastera jerenareo miala maraina ao an-trano dia tonga any an-trano ny arivo fa miasa ho an'i Jesosy foana maraina manam-parivo ny andro jerenareo fantatrareo ve mivokatra zay izay matoky amin'ny kely dia lasa maninona ny ainga tamin'ny kely aho fa miasa foana mampiasa foana dia arakaraky ny ampiasana n'ilay fahasoavana le fahefana nomen'Andriamanitra dia maninona le izy tena mafy raha aina tsara dia mitombo le fahefana mitombo le fahefana mitombo le fahefana izany ny tsy hitovizana ny hoe gagy ianao ndraindray efa nentina tary tsy afaka nentina tary tsy afaka fa maninona voany kasehan'ny pastera heritiana le devoly dia nikikiky maninona ny délivrena tonga dia niala maninona ny voanentina tonga dia afaka enonareo tsara itsika dia mitovy mipastera rehetra ihany mitovy ihany ny angana zavatra anankiray fotsiny mahasamy hafa itsika tsy mijanona mandroka devoly maninona hoe avereny mafy misy olona miteny ny andro zareo dia tsy mahalala fa tsy délivrance isan'andro zao dia mandroka devoly zao fa ifany zao délivrance ho foana voalohany tena mifampitolona amin'ny satana 3 andro 4 andro tamin'ny voalohany tena mila force be mihitsy adony roa vo mamoaka devoly ray amin'izao tsy mila mikazika akory ianao tondronao fotsiny dia mitarapoka ny hery fahefan'ny satana rehetra ataovy aleluia mafy zany mba fantatrao le secret fantatrao le secret inona le secret le fahefana maninona le fahefana maninona ampiasaina foana tenenao zay ny onilanao zay ny lesona angeza be le fahefana atao inona hoe avereny tsara amin'izay teny zay le fahefana ampiasaina foana hoe tena tsara amin'izay miainga amin'ny kely io fa arakaraky ny ampiasanao azy dia maninona mitombo miamitombo jerenareo anie zany ny mahatonga anay za reo pastera rehetrarehetra miaraka amintsika ato reo mitsodrano anareo foana zay maninona hoe satria fantatrareo arakaraky ny tsofanay rano anareo ampiasaina le tsodrano dia maninona le fahefana maninona le fahefana le tsodrano miamitombo ka raha miteny aminao zay manao hoe avita trano anao amity tony ty dia avita anao raha lasana baby malala raha miteny aminao zay manao hoe azo tany anao amity tony ty dia azo anao amin'ny anara mahery Jesosy jerenao ane zany jereko ane arakaraky ny ampiasanao ilay fahefana dia maninona le izy mitombo voray anao ve zany lesona zany
raha lasena bavy malalako tsy fotoana hitarainanao tsony amin'ny titoana ity tsy fotoana androtrano ny ranomaso tsony amin'ny titoana ity izy fahefana omen'Andriamanitra anao androany fa mengavianao ampiasao zay fahefana zao manomboka otahoina le fahefana hoe otahoina le fahefana hoe zay zavatra horaisina oeto androany satria anao vavaka matanjaka tsika rehefa aveo amen anao vavaka misy fahefana ianao rehefa aveo androany ny anovanao ny tantara rehetrarehetra eo amin'ny manodidina anao io halleloia mba fantatrao very tantarany Rely efa nazavaiko teto zany tamin'ny resaka fahasoavana ny fahefana Eli dia afaka nanakatona ny lanitra fa afaka nanokatra ny lanitra halleloia ao amin'ny tokantranonao ao misy fahefana azonao anakatonana ny varavarana dia azonao amahana ny varavarana misy anao amen zavatra anankiray ihany izy fahefana omenanao androany ampiasao zany atao inona hoe hitanareo fanaovana azy hitanareo ny fanaovana azy iresaka aminareo ny fahefan'ny lanitra no omen'Andriamanitra anao ito androany hoatombohy amin'ny resaka fametratanana omen'Andriamanitra hery ny tananao manomboka androany raha lasana bafy dia hoy amatsanao ny vavah foana ho an'ny olona marary na hositrana iolona tsy hositrana dia inona ny mila ataonao ny vavaka ampiasao foana fa miamiakatra hoy amatsanao mandro dia volo manomboka androany inona ny mahatonga anao mitomany io ampahorin'ny devoly ampahorin'ny zanakao ampahorin'ny vadinao mba fantatrao ny mahazo ny vadinao io misy devoly ao anatiny devoly mampisoritoka azy devoly mahatonga azy mifoka rongony devoly mahatonga azy mifoka sigara devoly mahatonga azy mamilavo devoly mahatonga azy mijangajanga devoly mahatonga azy mamono anao dia ianao ve dia anaky an'izany devoly ao manomboy ianao manomboka androany mandroka devoly na tsy amin'ny vadinao ary ahoana hoe na tsy amin'ny vadinao ary mitedava olona misy devoly dia andana raisy ny fahefana mialy ianao amin'ny anaran'ny Jesosy mialy ianao amin'ny anaran'ny Jesosy mitabataba ohatrany mialy ianao fa arakaraky ny ampiasanao an'iny dia maninon'iny mitombony amin'ny alina jerevo matory ny vadinao fa nisy fotoana nampianary congé teto izy matory iny amin'ny alina azavariana raha tsy mahita tory ianao amin'ny alina azavariana misentosento fotsiny ambony fandrina azavariana mieritreritra fotsiny raha vavinao roainy devoly amin'ny vadinao amin'ny anaran'i Jesosy izy mesona tsara iny miala ny devoly mahazo an'ity lehilahy ty miala atao fony isan-kalina atao fony isan-kalina atao fony isan-kalina fa jerenao arakaraky ny ampiasanao an'iny fahefana iny dia maninona lizy mitombo na ela na oaingana arakaraky ny ampiasanao an'iny horesy ny herin'ny devoly ao anatin'ny vadinao mazava aminao ve zany dia ohatra zay foana lizy raha lasena bavy ny retraretra mihitsy androany ianao zao tomena fahefana anapotika ny fahantrana eo ny fiainanao aninona hoe azavaty aninona hoe dia tsy ranomaso ny ilainao rehefa avy eo miangavy ianao tsy ranomaso mila mivavaka ianao dia mampiasa ny fahefanao io ianao ny fahantrana rehetra reseko zany andro manalina mandresy ianao mandresy anao aritoso reseko anao teneninao amin'ny vavanao fono zany teneninao amin'ny fahefana zany teneninao amin'ny fahefana zany isaky ny vaomaraina ianao fa raha vakely mavita tsasakadiny ianao mivavaka vavaka manao délivrance ny fahantana io sy trosa io mampiasa ny fahefako resinareo tsy mitomany hoy amatsanao tsy mitomany tsy manao vavaka hoe tompo mahafombazo ao avy eo ndray ny tompotrano inona re Jesosy nataoko tsy ataonao tsony zany vavaka mitomany zany amin'ity taona ity vavaka misy fahefana ny ataonao amin'ity taona ity Jesosy hizara fahasoavana ho anao